Ny epistily ho an'ny Titosy. Titosy toko voalohany. Fampidirana. Titosy toko voalohany, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Paoly, mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, hampandroso ny finoany olom-boafidin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina izay manaraka ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay nampanantenain'Andriamanitra tsy mahay mandainga hatry ny fony fahagola, fa tamin'izay andro voatendry dia nasehony ny teniny tamin'ny toriteny izay natolotra ho adidiko araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika. Ho an'ny Titosy, tena zanako araka ny finoana iombonantsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy mpamonjy antsika. Ny mendrika ho tendrena holo-olona sy ny adidin'izy ireo. Titosy toko voalohany, ny andininy 5 hatramin'ny 6. Zao no namelako anao tany Kreta, dia ny handaminanao izay mbola tsy tanteraka sy hanendrenao lo-olona amin'ny isan-tanàna araka ny nandidiko anao. Raha misy tsy manantsiny, dia lehilahy manana vady tokana, manana zanaka mino izay tsy mba hampangaina ho mpanaram-po amin'ny ratsy na ho maditra. Fa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manantsiny, fa mpitandrina ny an'Andriamanitra, tsy mitompo teny fantatra, tsy mora tezitra, tsy mpimamy liana ady, tsy mpikapoka, tsy tia harena maloto, fa mampiantrano vahiny, tia ny tsara, mahony tena, marina, masina, mahony po, mitana mafy ny teny marina araka ny efa nampianarina, mba hahaizany hananatra amin'ny fampianarana tsy misy kilema, sady handresy lahatra ny mpanohitra. Fa maro no maditra, pitaria foana sy mpamitaka, indrindra fa ny avy amin'ny voafora. Tsy maintsy ho tapenam-bava ireo, zay mampivadika mpianakavy maro, fa mampianatra izay tsy mety mba hahazoany harena maloto. Hoy ny anankiray amin'ireny izay mpaminany teo aminy, mpandainga mandrakariva ny Kretanina, biby ratsy, kamo betenda. Mariny zany vavolombelony zany. Ary noho izany dia anaro-mafy izy mba hatanjaka amin'ny finoana, tsy mitandrina ny anganinganin'ny jiosy sy ny didin'ny olona izay mivily miala amin'ny fahamarinana. Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio. Fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa, dia tsy misy madio na inona, fa voaloto na ny sainy na ny fieritreretany. Manaiky fa mahalala an'Andriamanitra izy, nefa mandà azy amin'ny asany, dia olona vetaveta sady tsy manaraka ary olona tsy izy, izay tsy manao asa tsara na inona. Sanaka madraksay tukan'Andriamanitra delay Andriamanitra fitiavana tamfahafatesany sy ny fiainany no nampahafantarany ny fon'Andriamanitra sy ny fidirana any andatra fahasoavana manokana izany derafana Sotuku haleluya enivuni naita hatane wanauritu haleluya haleluya Resurreni haza ni ulumu avidirenu hiranau manchichini futona rehechani
rehetra hany aorina any hekrane zahay zay vavonjeny ratranao sy nositrany ny fanorodoronanao